Tsy raha vao amin'ny mponina ao anatin'ny commune ambanivohitra Diditsony izany tsy fandriampahalemana izany mampahazovana izany raha teo moa ny rahatsin-dalana zary mampitoka-monina n'izany tanàna izany mihitsy ny faratsin-dalana ny toerana manao antsoavy noho izany izy ireo. Ny kaikaiky manoloana ny tsy fandriampahalemana ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Didy saika isan'andro dia misy hatrany ny fanafian-jolamitranga any an-toerana. Ny alatsinainy lasa teo ohatra dia jola misa 30 no nanafika tao amin'ny tanàna n'Ambohimanga. Ao anatin'ny herinandro lasa iny zany zay efa akta efatra zay fa ny iray mandeha ao Ambohimanjaka ny Didy tsy tadidiko tsara ny daty tamiko koa zany tiatsena fa tamin'iny herinandro iny any dia nisy olona voatetika famaky tany naraka be ny ravanindreo. Ny apitsin'iny ndray nisy ndray tany Aranomainy lo commune Didy any io misy naratra be any raiky io nentina niakatra taty amin'ny hopitaly mitovy an'ilay tany Ambohimanjaka ihany. Ny apitsin'iny nisy akaky mafy be eo akaikin'ny renivohitra mihitsy amin'ilay toerana atao hoe Ambohimanga sy Ambohidava dahalo manodidididina ny 30 dia ratra ihany koa le olona anankiroa reo toerana tokantrano anankiroa reo dia vao alina ihany raiky io eo akaiky tanàna eo ihany raiky io mbola misy namaky an'izay koa le trano dia tonga tany moa ny fokon'olona misy efa-jato lasa satria efa nalerta foana ny olona isan'andro dia nandositra le malfaiteur. Zay ny tao anatin'ny herinandro fotsiny tsy tantarana ny efa lasa fa tena anatina problème goavana mihitsy zany zao mititsy fandriampahalemana ity. Matory any an-tokotany daholo ny olona iny ambanivohitra iny rehefa rivany ary dia any anaty ala daholo ny zazam-behivavy mandositra tena mampalahelo. Ary ny olona rehefa samy teny mihitsy hoe aleonay any prison ozony vahoaka zany satria any prison zay matory an-trano. Any prison mbola misy maramila miaro fa ty amin'le tontolo iainana zany dia efa tsy azony vahoaka iainana tsony mihitsy ny tsy fandriampahalemana. Miantso araka izany ny tokony ampitomboina ny isan'ireo zandary miasa ao amin'ny kompania mididy ny mponina any an-toerana. Ankoatra ny tsy fandriampahalemana dia olana ny didy ihany koa ny faharatsian'ny lalana satria dia tracteur sy moto 6 no afaka amin'ny lalana mampitohy any Didy sy Ambatondrazaka izay mirefy 30 kilometatra ary maharitra 2 hatramin'ny 3 andro amin'izao fotoana izao no anaovana izany.